Misy vokany asa izay andreketany mpitandro ny filamianana misahana ny ady atao amin'ny zava-mahadomelina farany teo ohatra dia velaran-tany goavana ao anatin'ny commune Manoro Fifi ao anatin'ny district Toliara faharoa no rakotra rongony arahantsika ny sary. Mitohy ny ady ataon'ny polisy misahana ny ady amin'ny zava-mahadomelina. Nandritra ny ezaka sy ny asa nataon'ny polisy misahana ny ady amin'ny zava-mahadomelina sy ny fanomezam-baovao azy ireo dia velaran-tany ny refy 3 hektara no fantatra fa rakotra rongony maniry tany Andrano Militsy ao anatin'ny commune ny Manoro Fifi any amin'ny district ny Toliara faharoa. Ny 12 Jolay lasa teo no nidinan'ireo polisy tany antoerana rehefa nazo ny fanomezam-baovao avy amina olona tsara sitrapo sy ny fanamarinana momba izany izy ireo. Tanimboly ity tany nahatratraranareo rongony naniry raha ny fantatra satria dia nambolen'ireo mpamboly vomanga sy katsaka teny anelanelan'ireo rongony izay tetika entina anakomana ny asa ratsin'izy ireo. Raha ny fanamariana izay voaray ihany koa dia efa ela no nambolena ireto rongony satria dia mahatratratra any amin'ny 2 metatra ny refin'izy ireo. Raha ny fanazavana izay voaray dia lehilahy lehibe iray 25 taona no fantatra fa tratran'ireo polisy tao amin'ity tanàna ity fa ireo mponina kosa dia efa nitsoaka avokoa. Efa hitan'ireo mponina ny fahatongavan'ireo polisy tany amin'ny 500 metatra tsy nidirana ny tanàna ka izay no nitsoahan'izy ireo raha ny vaovao voaray. Tsy nonona tamin'ny fahitana ireo rongony maniry ireo polisy raha ny fantatra fa nirosy ihany koa tamin'ny fizavana ny tanàna. Mivaky io. Ka ino anaty gony io? Jamala io. Atsangano le gony zafady teva. Rarany etoa. Rarany. Karazany firy zany rongony io rehefa vokatsy? Lafa vokatsy io rarany etoa zao hafa, sangy reny hafa. Sangy? Sangy. Direny. De anareo zany mamboly anazy? Ambole. De iany olo voa mitohina mitoranay voly. iany olo mividy anazy aty aminareo aty? Paritaka io. Alefa mandeha ia? Raisy lazalahy amite ndaty avy mandeha Antananarivo. Mazenga. Anao mipetraka ia zany lafa Toliara? Petraka ia Toliara anao? Mangalaky eto avao reo zalahy kiliabaka lavy zireo. Mijanona mofisy agnano Kotofoty. Ka mandeha Bapasikibo reo zany Jamala baka ia? Ireo tsy haitso reo fa ireo kea managny ty pilasy onjeny baka lavitsika reo da ty be aho. Nandritra izany no nahatratrarana ihany koa gony safoly izay efa nofenoina rongony. Nentina teny amin'ny biraon'ny polisy ireto rongony tao anatin'ireo gony raha ny vaovao voaray ka nodorana teo anatrihan'ny tompona ndraiky mpanjakana tany antoerana. Ilay rangahy lehibe tratra kosa dia efa natolotra ny fampanoavana ny 12 Jolay. Mito kosa ny fikarohana ireo tompon'antoka tamin'ny fambolena reto rongony izay fantatra fa mponina ao amin'ity tanàna ity ihany. Amin'ny herinandro ho avy izao kosa no fantatra fa iroso amin'ny fandoroana ny tanimboly mirefy 3 hektara nahatratrarana ireto rongony ireto avy eo anivon'ny polisy misahana ny ady amin'ny zava-mahadomelina any Toliara faharoa izay eo imaso ny tompona ndraiky mpanjakana hatrany.